Ny homamiadan-nono indray no resahantsika amin'ity androany ity. Ny homamiadan-nono dia aretina mpahazo ny vehivavy maro ary tato ho ato dia hita tena mitombo mihitsy ny isan'ireo vehivavy tratra ny homamiadan-nono. Raha jerevana amin'ny ankapobeny dia 30 isan-jaton'ireo vehivavy voan'ny homamiadana dia homamiadan-nono daholo no mahazo azy. Raha fahitatsika ny homamiadan-nono dia avy amin'ny fahasimban'ny sela ao amin'ny nono. Io sela io rehefa simba dia lasa mitombo haingana be. Dia iny fitombon'ny sela izay tsy voakontrolehan'ny vatana intsony no mahatonga ny fivitosana eo amin'ny nono. Io fivitosana io raha ohatra ka tsy voatsabo amin'ny fotoana tokony hitsaboana azy dia mety miditra makany amin'ny vatana, indrindra ny taolana, na vokafoka, ny aty ary na hatrany amin'ny ati-doha dia mety ho hitarin'izay homamiadan-nono izay avokoa. Ny antony mahatonga ny homamiadan-nono hatreto dia mbola tsy fantatra mazava fa misy ireo ataontsika hoe facteur de risque izay zavatra maromaro mety hampitombo ny fahazahoan'ny olona iray ny homamiadan-nono. Anisan'izany ny taona. Rehefa mitombo ny taona dia miakatra ihany koa ny risque mety hahazahoan'ny olona ny homamiadan-nono. Eo ihany koa ny lazaintsika hoe antécédents familiaux na ireo zavatra efa nahazo ny fianakaviany tany aloha. Raisitsika ohatra amin'izany raha nanana reny, rahavavy na tantine, renibe voan'ny cancer du sein tamin'ny fianakaviana ny vehivavy iray dia miakatra koa zany ny risque mety hahazahoany io cancer du sein io. Misy ihany koa ny mutation génétique, izany hoe misy gène miova ao anatin'ny vatana. Tononoko eto izy ireto hoe BRCA1 sy ny BRCA2. Ireo BRCA1 sy BRCA2 ireo dia gène ao anatin'ny nono. Ireo gène ireo dia mamorona protéine izay miaro sy manafoana ny sela izay efa marary ka mety hiteraka ny homamiadan-nono izay. Ka raha misy fiovana zany amin'ireo gène anankiroa ireo dia mazava ho azy fa miakatra ny mety hahazahoan'ny olona ilay cancer du sein. Misy ihany koa ny lazaintsika hoe facteurs environnementaux na ny manodidina antsika, ny fifohana sigara, ny fisotroana toaka. Inona avy ary ireo fambara tokony hamailo antsika mikasika ity homamiadan-nono ity. Raha vao mahita fiovana isika, ireo fiovana ireo dia mety mitombo ny angezan'ny nono. Eo ihany koa ny fahitantsika fivitosana na koa marary any anaty, somary miova menamena ny hoditra na mikaikona na hita misy milentika. Misy ihany koa tsiranoka mandeha eo amin'ny lohanono na ilay lohanono lasa mikaraingona miditra any anatiny dia ireo fambara rehetra ireo dia tokony hamailo antsika ary tokony hanatona antsika mitsabo avy hatrany. Ny amin'ny resaka fitiliana indray dia ny fitiliana voalohany tokony ataontsika dia ny fitsapantsika ny nonontsika ao an-trano na ilay antsoina hoe autopalpation mammaire. Ho asiako sary maromaro aorianan'ity vidéo ity hanazava hoe ohatrohatry ny ahoana ny fomba tokony hitsapantsika ny nonontsika ao an-trano. Fa ny fotoana hitsapantsika anazy dia farafahakeliny indray mandeha isam-bolana aorianan'ny fataperan'ny fatim-bolana. Tombony ngeza be ny ahafahantsika mijery sy manao izay fitiliana izay satria raha ohatra ka hita aloha ilay homamiadana dia mora kokoa no mitsabo azy. Fitsaboana ny homamiadana dia arakaraky ny stadin'ilay aretina. Mbola voahaingana ve ilay aretina sa aretina efa ela tao amin'ilay olona. Eo ihany koa ny toe-batan'ilay olona manokana, inona avy ireo mety ho zakany. Misy fitsaboana sasany mety tsy ho zakan'ilay vatany dia arakarak'izay ihany koa ny safidianana hoe inona ny fitsaboana mety amin'ilay olona. Ny fitsaboana misy ho an'ny homamiadan-nono dia misy ny fandidiana, misy ihany koa ny antsoina hoe chimiothérapie, dia misy ny fitarafana amin'ny alalan'ny radiothérapie, misy ihany koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny atao hoe hormonothérapie. Raha lazalazaintsika hoe pronostic
mbola mety ho sitrana ve sarotra tsaboana ve fa amin'ny ankapobeny a raha hita aloha amin'ny stady aloha ny homamiadan'nono dia 90 isan-jato ny homamiadan'nono dia tena azotranona soamatsara ka dia amin'izao a ataovy ny fitiliana ataovy ny fitsapana raha misy ny tsy azo azo a dia manantona mpitsabo avy hatrany dia ezaka be ho antsika sy ho fisorohantsika izay homamiadan'nono izay ny fampahafantarantsika ny manodidina antsika ny fisiana izy io sy ny fomba fisehoany ahafahana misoroka ny aretina teny mialoha sy mitsabo azy teny mialoha dia izay ny azo natotra tamin'ity androantsy misaotra antsika nanaraka nyity vidéo ty hatramin'ny farany dia amin'ny vidéo manaraka indray rary sy ho antsika